J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime, Manouchawanao ni Vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Ny mpitondra no manome ohatra voalohany amin'ny tsy fanarandalana sy fanaovana izay saim-patany eto amin'ny tany sy ny fireneny. Vokany tsy manana ny lanjany sy ny asinaintsony ireo solon-tenam-panjakana ary very ilay hoe autorité de l'État. Tsy misy ihany koa ankilan'izay ny fitantanana mangarahara. Ny ampindray ny pirofo maneho fa fifidianana fino osika sy fandikan-dalàna ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Laza ny tsy anontaniana androany solombavam-bahoaka IRD lany tao Mahajanga faharoa fa nampiasa mpiasam-panjakana izy ireo nampandaniana any Andry Rajoelina. Andrasana izay fepetra oraisin'ny seni manoloana ity tranga vaovao maneho fa voahitsakitsaka ny lalàna fa izy oro mifehy ny fifidianana ity. Sy ampy iadina amin'ny fahantrana ny taux de croissance économique eto Madagasikara amin'izao fotoana. Raha ny tatitra taorian'ny fandalinana nataon'ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Maro ireo antony mahatonga izany, isany amin'izany tsy fahaiza mitantana sy ny capital humain izay ambany eto amin'ny tsika. Mitohatra ny tranga mampivarahontsana ao amin'ny distriktan'ny Brickaville mahakasika ny fisian'ilay biby tsy fantatra mandripika ny biby fiompy. Lehilahy iray no voarangitra ity biby ity ny andro ny afako malina nandritra ny fotoana nodiny avy any an-tsaha. Endrika biby hafa mihitsy no hitan'ity lehilahy ity izany fitantarany. Any ivelany, nivadika korotana ny marana teo ny fahatongavan'ireo fanampiana tao bande de Gaza raha nambaran'ireo manam-pahefana. Manodidina ny 7 ireo namony hainy arianjato ny naratra vokatry ny tifitra nataon'ny Israeliana. Nararotiny Israeliana ny anohanan'ireo Gazaoui ho hiatran'ny faneho-kevitra. Arahintsika avy hatrany any andindinin-jay. Alin'ny 7 ny volana febroary 2024 tomboka lasy tomboka vavy ankafaliany indray no tsidiko ny tokantranonao amin'ity alakamisy farany volana febroary ity. Tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV. Asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadinao amin'ny androany hatramin'ny farany. Anomboantsika izany avy hatrany ny matoan-dahatsoratra. Ny mpitondra no manome ohatra voalohany amin'ny tsy fanarandalàna sy fanaovana izay saim-patany eto amin'ny tany sy ny firenena. Vokany tsy manana lanjany sy ny asinintsony ireo solon-tenam-panjakana ary very ilay autorité de l'État. Tsy misy ihany koa ankilan'izay ny fitantanana mangarahara. Matoan-dahatsoratra Gaetan Andriatsirafo. Miariary ankehitriny fa samy manao izay saim-patany sy ny metimety aminy ny mpitondra sy ireo nomena fahefana. Ny mpitondra no manome ohatra voalohany amin'izany noho ny tsy fisiany ny mangarahara, ny tsy fanaran-dalàna, ny fisiany kolikoly avolenta sy ireo tsy maty manota, ny fandanipona ny volam-panjakana, ny fampanantenana tsy tanteraka nomena ny vahoaka sy ny maro hafa. Tsy misy ny mangarahara eo amin'ny tsenam-bary-panjakana raha tsy ilaza afa-tsy ny momba ilay pipeline ho tanterahina any Atsimon'Nosy. Voalaza fa efa miroso ny tetikasa fanamboarana ireo fantondrany lehibe ary efa napetraka ny 12 aprily 2024 ny vaty fototra saingy vao maly tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra vao nampahafantarina ireo orinasa anao azy. Nisy ve ny appel d'offre momba izany ka nahazony ilay orinasa avy any Turquie sy avy any Chine ny fanamboarana. Aiza ny mangarahara mikasika izany? Ny ministeran'ny rano izay nanokanana vola raika amin'ny 300 miliara ariary ao anatin'ny LFI 2024 ka tafiditra anatin'izany ny fanohizana ny pipeline FAO izay mitetina 520 miliara ariary. Nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fanendreny nampiasam-panjakana ambony isan-karazany isaky ny ministera. Nanaitra ny maro tao anatin'izany dia ny hoe ireo talemparitra teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha no navadika ao talemparitra ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasindray ankehitriny. Fanontaniana mipetraka lany olomanga ve ny firenena sy ny faritra tsirairay avy ka ny eo ihany no avadibadika. Miariary ankilan'izay fa izay andren'ny lohany no andreny vatany
ka nahoana fa iza manao ananany tsirairay io aloha no misy ary io aloha no eo ka izay idonany no iafarany anahoana nefa ny tontolo ny fampianarana teknika eto amintsika raha izay no zava-misy ny kalitaon'ny fanabeazana efa ireny arahany rehetra mahita ireny fa ambany ny ta ary miaratsy hatrany indrindra tao anatin'izay 5 taona farany izay manao izay tiany atao ny mpitondra manao izay tiany atao ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ary manao izay tiany atao ihany koa vokatr'izay ny hafa rehetra tsy manana ny lanjany sy ny asiny intsony ny fanjakana porofon'izany solom-bavambahoaka no sahy manevateva solon-tena-mpanjakana eo imasom-bahoaka toy ny zava-nisy tao mahajanga faharoa miariary zao fa tsy misy dikany intsony ary voazimbazimba tanteraka ny solon-tena-mpanjakana ary tsy misy intsony ny autorité de l'État satria samy manao izay saim-patany andaniny tsy magaga ny toe-javatra tahaka ireny satria na ny fanjakana aza tsy nanome asina ny anteny mera-pirenena tsy sahy nanao ilay fasafasy araka ny voalazan'ny lalàna tsy ny haino ny antso nataony filohan'ny anteny mera-pirenena ny amin'ny tokony isiny ny fifampidiniana mikasika ny raharaha-pirenena sy ny sisa ankilany mamenatra satria ny olom-boafidy tokony modely eo mason'ny firenena manao fietsika sy fomba fiteny tahaka ireny fanampin'izay tsy hita soritra intsony ny fanajana ray aman-dreny fa ny vola no manjaka ny vola no mibaiko ary vola no entina milaza fa manana tanjaka ary tsy misy to azy ho sarotra ny toe-draharaha eto amin'ny firenena raha ny tranga tahaka izany no mitoy ka tsy misy fandraisana andraikitra ny mampalahelo ny vahoaka hatrany no mibaby ny vokatr'ireo tsy fahaiza mitantana sy ny fanaovan'ny mpitondra izay saim-patana ireo ny vahoaka no miaritra ny mangidy mitrongo vahoomana fa ireo samy mpanambola sy tompon'ny fahefana mifamely sy mifaningana ary samy milaza ho mahavita azy avokoa ny ampindray ny pirofo maneho fa fifidianana fenosoka sy fandikan-dalàna ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny lazany tsy nanontaniana androany ny solom-bavambahoaka IRD lany tao Mahajanga faharoa fanampiasapiasa mpanjakana izy ireo nampandaniana ny Andry Rajoely na andrasana izay fepetra ho raisin'ny seni manoloana ity tranga vaovao maneho fa vao hitsakitsaka ny lalàna fehizoro mifeny fifidianana ity iona sainy mitombo andro manalina ny pirofo sy ny endrika hitarafana fa fenosoka nanjaka ny alatra sy fandikan-dalàna ny fifidianana filoham-pirenena natao amboletra farany teo tsy mila mikaroka akory ary tsy avy amin'ny antoko-panohitra no mampiseho izany fa orona tsara izay ilazany ny solom-bavambahoaka IRD ny fampiasana mpiasa-panjakana sy rafim-panjakana nampandaniana ny Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana farany teo alève tsaratsara zay mpanao gazety sy télévision fitondrato sy adala fantatro daholo délégué d'arrondissement tamin'ny filoham-pirenena toanana filoha famititsika manoana ny Orlando ananako pirofato zany président fokotany teriterenao ananako pirofato zany ato anatin'ny telefônina anakay ato ny tao an-trano ihany io nampiseho mibaribary io fa nampiasapiasa-mpanjakana délégué d'arrondissement endrika fandikan-dalàna nataon'izy ireo ary tsy namorona nananohitra be fahatany ireo kandida filoham-pirenena tamin'ny ireny fotoana ireny fanaovana ampamoaka nanoloana ireo tompona andraiki-mpanjakana maro toy ny lehibe ny district ny draine sy ireo tompona andraikitra teo anivon'ny fampianarana sy ny maro hafa ity fanambarana nentin'ny solom-bavambahoaka volomboasary ity izay mandika tanteraka ny voarakitra ao anatin'ny lalàna fehizoro mifeny fifidianana eo amin'ny 770 sy ny 200 tsy azo ny mpiasa-mpanjakana sivily na miaramila na ny mpiasa ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana atao ny manao fampielezan-kevitra ampandaniana kandida iray na ampely sary famantarana na kabary amina fampielezan-kevitra ny mpiasa-mpanjakana izay tokony antoka ny tsy fitanilany eto mazava fa nampiasaina ireo mpiasa-mpanjakana ary araka ny 720 sy 900 ao anatin'ity lalàna fehizoro ity hatrany lamandoroatra amin'ny 5 tapitry ariary no sazy miandry ireo mpandika lalàna ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izay tsy mbola afaka an-tsainy maro no ireo osika sy alatra maro samihafa ary isan'ny nampiavaka azy tsy mbola nisy tapavitrian'ny mpifidy ambany toy ny fifidianana nandaniana ny Andry Rajoelina iny vitsy ny mpifidy fa izao mbola nangalarina sy nandikana lalàna izao ihany koa nentina nazahoana ilay premier tour de vite ny marina tsy mba maty ary izao kobokobony marina izao ny solom-bavambahoaka IRD lany tao Mahajanga faharoa ka nilaza tsy nanontaniana mitodika any amin'ny voameramaly ho tena misana ny fifidianana indray araka izany ny mpanara-baovao taorinyity tranga ity niseny izay araka ity lalàna fehizoro ity hatrany eo amin'ny 970 miantoka sy manara-maso ny fanajana lalàna mifeny fifidianana hiantohana ny fifidianana ho eken'ny rehetra
andrasana araka izany izay ho fanapa-kevitry ny seni manoloana ity tranga vaovao ity izay manamarina ireo efa pirofo maro nomeny ny mpanara-masony fifidianana antoko politika sy firaisamonim-pirenena azy ireo anehoana fa tsy fifidianana ara-demokratika sy nanara-dalàna noho nisy teto mikasika izay zotra ampifidianana izay hatrany dia mitaky ny amoana aingana ny fitsipika rehetra ao anatin'ireo fifidianana ho avy ireo mpilatsaka hofidiana ILTP-na antony ampitovinany ejikan'ireo kandida rehetra sy isoroana ny fanomezana tompon-dany ny kandida mpanjakana Hilarina Soliana. Takina ny famoahana faran'izay aingana ny makasika ireo fitsipika rehetra ao anatin'ireo fifidianana ho avy izay hatrehan'ny Madagasikara amin'ity taona ity. Ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ary ny fifidianana solombavambahoaka hoy ireo ILTP-na andray anjara amin'izany. Tsy azo ekena ny fanomezana tombon-dany ny kandida mpanjakana izay efa raha mahita amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao hoy ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Fanambarana izahay ILTP-na irotsaka fidina amin'ny fifidianana solombavambahoaka ben'ny tanàna ary mpanolotsaina ny tanàna dia mangataka famoahana aingana ny fitsipidalao. Ohatra, iova ve ny isan'ny toerana isaky ny distrika rehefa vita ny fanisana ny mpifidy. Ohatrinona ny antoka ahafahan'ny rehetra miomana amin'izany. Ny atao hoe fifidianana demokratika dia azo itokisana mangarahara ary fantatry ny rehetra mialova izany. Tsy rariny raha toa ka misy manana tombon-dany amin'ireo mpifaninana sasany. Miantso ireo ILTP-na ao amin'ny gouvernemanta na amin'ny CENI na amin'ny HCC izahay mba hiady amin'izao mba hisiany mangarahara. Zon'ny rehetra ny mahafantatra ny fitsipidalao amin'ny mahafifidianana demokratika ny fifidianana izay ho tanterahana ho hiatrany ny fanazavana. Le resaka tombon-dany zany natao hoe élection démocratique zany dia crédible, transparente et prévisible par tous. Tokony mahafantatra daholo zany tsika hoe inona ny fitsipidalao, hoe ohatrinona ny volaolana iny fa tsy hoe rehefa vonona zareo na rehefa tsy vonona zareo dia tsy avoakany aloha fitsipika. Dia rehefa vonona izy zany dia ataony tapaka hoe 20 millions ariary, ataony tapaka hoe 30 millions ariary. Izy mivonona fa mipanohitra zany ahoana. Zay zany dia eo zany miantso amin'ny vazaha ihany koa. Ny vazaha dia mitabataba mampianatra antsika hoe bonne gouvernance et démocratie. Inona ny démocratie amin'izao, inona ny bonne gouvernance amin'izao. Miantso ny vahoaka malagasy koa zany hoe aza mino vazaha zany intsony fa itsika samitsika ihany no hanavitra antsika fa tsy ny vazaha mihitsy no handeha hanavitra antsika. Hita taratra fa manao lalao mandoto ny fitondrana indrindra amin'izao fanomanana ny fifidianana izao ho hiatrany toavina Ralambomahay mpanolotsaina munisipaly saingy tsy maintsy mandray anjara ny fifidianana avy amin'ny fanoherana iadivana ny ametrahana ny mangarahary eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo amin'ny pejy ny toekarena kosa indray dia tsy ampiadina amin'ny fantrana ny taux de croissance économique eto Madagasikara amin'izao fotoana. Raha nitatitra taorian'ny fandalinana nataon'ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Maro ireo antony mahatonga izany isany amin'izany tsy fahaiza-mitantana sy ny capital humain izay ambany eto amin'ny tsika ilaina araka izany famaritana mazava ireo politika ny toekarena ampiasaina eto amin'ny firenena io. Fanadidina. Tsy ampianatratrarana ny hoe firenena mandroso ny taux de croissance économique eto Madagascar raha nambarany teo anivon'ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Tsy ampy raha ny taux de croissance efatra isanjato tamin'ny taona 2024 no iadina amin'ny fahantrana raha ny fanazavana hatrany. Lafiny ratsy maro no hita amin'ny toekarena malagasy taorian'ny ny fandalinana izay nataon'izy ireo mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Isan'izany ny mikasika ny resaka famokarana sy ny fiakarana ny vidim-piainana. Ka rehefa tsy ampy ohatr'izay moa ny croissance économique, ny atao hoe croissance économique dia ny production famokarana. Rehefa miakatra ny production dia miakatra ny croissance économique. Dikany hoe tsy ampy izy zany, tsy ampy zany les production. Rehefa tsy ampy les production dia mazava ho azy fa tsy ampy ihany koa zany ny vola miditra any amin'ny tsirairay satria izay production anao ihany no mivadika vola. Ary les production zany tsy dia le hoe mamboly vary na mamboly karoty na mamboly tsaramaso na vanille fa zahay zao dia efa manao production koa, production na connaissance dia misy vidiny zany zay ka na inona zany karazana production ataonao dia mampiakatra hatrany zay le croissance ka matoa zany izy mbola tsy ampy dia tsy manao production zany tsika na connaissance io na biens et services io dia zay no mahatonga an'le hoe lasa pauvre zany tsika satria anao tsy mamokatra, tsy mahazo vola, tsy manamboly ianao na faible amin'ny volany posinao
zay anao natao hoe pauvre. Ny tsy fahaiza mitantana no isany antony manomevahana ny fitontongana ny argarina raha ny fanazavana drany. Akoatra izany ny kapitaly humain izay hita ao ambany. Any amin'ireo firenena mandroso, manam-pahaizana sy manana diplôma ary mandray anjara amin'ny famokarana ireo tanora. Raha ny zava-misy eto amintsika, latsaky ny 500 n'ireo mponina ihany no manana izany diplôma amin'ny fianarana ambony izany. Akoatra izany, ny tontolo ny famokarana anatiny izay tsy hita taratra mazava. Ka io capital humain izany faible raha mbola ho atsika. Mbola na ny fahaizana na ny fahaiza-manao na le traikefa zany dia misy antony be dia be moa mahatonga an'izay mety hankamona ave fa mifandray amin'ilay gouvernance koa. Fa eo koa zany no hoe tsy fahampino le capital physique. Ny capital physique indray dia le industrie mihitsy, le machine de transformation satria hitantsika tsara fa raha ohatra ka misy olona anankiray zao tanana fotsiny ny amboleny vary zany hoe angady sy ratsan-tanany dia kelikely kokoa mivokatra azy noho ny hoe mampiasa tracteur izy na mampiasa teknôlôjia ambonimbony kokoa izy zay le atona hoe capital physique. Ka ny antsika koa zany zay mbola ambany dia izany rehetra zany manazava n'le hoe faible les production. Teboka marina mafisy crème androany ahafahana mampandroso ny toe-karena. Isany amin'izany ny jerena manokana ny resaka findramam-bola izay mbola sakana hatreto ny alafo ny tampindramam-bola. Amafisin'izy ireo ihany koa ny tokony hanatsarana ny tontolo ny fandriarana eto Madagasikara, ahasarika ireo mpamatsy vola hiditra eto amin'ny tsena anatiny. Araka izany, ny politika ny toe-karena no ilaina famaritana mazava, tranga izay tsy hita taratra firy ankehitriny. Tandindomindoza atrany ireo faritra efatra eto Madagasikara izay ahitana ny aretim-bary amin'izao fotoana izao. Ny tompony andraikitra univony fofifana ny foibe-pirenena fikarohana ampiana amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra androany. Efa nisy ny fikarohana sy ny paikady naroson'ireo mpikaroka saingy mbola olana goavana ny fifehezana izany ho an'ireo faritra ivelana Analamanga. Ity tranga ity izay ahina motika ny seha-pamokarana sy ampiana ny vokabary raha ny fanazavana fanadidina mikasikaizay rentiny Christian Dimy. Mbola mitoy ny fianaky ny aretina izay mahazo ny volovary amin'izao fotoana izao amin'ireo faritra efatra eto Madagasikara, hoy teo anivy ny fofifa na ny foibe-pirenena fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra androany, Analamanga, Alotra Mangoro, Menabe ary Vakina Karatra. Ireo no efa nahitana an'ity aretim-bary ity. Nilaza ny kila ny tale jeneraly ny fofifa fa ina itera-doza sy tarika krizy eto amintsika izany raha toa ka tsy misy ny fandraisana antanana. Zay ngamba no azoko resanao fa tena ao anatiny lahara-pahamehantsika satria mety animba ny ataontsika hoe ny patrimoine génétique antsika manko le izy raha ohatra ka miparitaka indrindra le ataontsika hoe ireo le vary gasitsika ireo zany dia mila mametraka ny fipetra rehetra na amin'ny fiarovana na amin'ny fikarohana na amin'ny fahafantarana azy mba ahazoana mamantatra ny hoe amin'ny fombahoana no hoety miady amin'izay karazana retina vaovao zay. Mila tolo-tanana sy ezaka goavana avy amin'ny fanjakana araka izany ny fifehezana sy ny famongorana ity aretim-bary ity, hoy ny manam-pahaizana manokana amin'izany. Ie raha ohatra ka voafehy le transmission le teneniko tamin'indray mandeha hoe atao zay tsy partany amin'ny alalan'ny rano, fampitapitany rano anatin'ny fefilo dia mampiasa masimboly voamarina dia mety hofongana tanteraka mihitsy le izy ka satria Madagasikara nge nosy tsy dia misy le antsoina hoe entrée récurrente fiverimberenana ka tena misy chance tsika hoe tsy hiditra matetika zany io fa indray mandeha iny dia ho fehesina iny dia mety ho tena hoe ho fongana tanteraka. Ivona efa maro ireo aretim-bary izay efa nisy teto Madagasikara raha tsy hitanisy afa tsy malazo raviny na ny BLB, teo ihany koa ny aretina tsipika amin'ny raviny na ny BRS izay efa nisy tany amin'ny taona 2014. Hatreto mbola marefatra ny paikady mpanjakany amin'izay fiarovana ny vary izay. Tsy tantaratra ihany koa ny politika mpampandrosoana amin'ny famokarana raha ny tsikera efa nataon'ireo mpisehatra amin'izany. Ankilany, nisy androany ny fankalazana ny 15 taonan'ny fofifa teny Apaibe.
fa lafomba hafa kosa indray dia tsy misy voaray ho mpiasa mpanjakana hatramin'izao ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny Institut de formation interrégionale des paramédicaux nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2025 izy ireo izay tsy afaka miasa eny amin'ny hôpitaly tsy miankina noho ilay fifanarahana ifanatao tamin'ny fanjakana fanadihadiana entiny Nelazy Anafsan. Nanao antsondroany ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny ifitrim-panany Institut de formation interrégionale des paramédicaux amin'ny tokony anafangaina ny fanjakana indrindra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fandraisana ireo mpianatra ireo amin'ny poste budgétaire an'ny ministera misa 70 ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny ifitrim-pananomboka ny taona 2024 draiky amin'ny 2024 ary 2025 no tsy anasa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana fitakina fanafanganana faranzaingana ny décision mpianatra nivoaka tao amin'ny firpa 2024 raiky amin'ny 2024 ary 2024 amin'ny poste budgétaire izay efa mahazo ministera ny fahasalamam-bahoaka tompoka voninahitra ao anay mpianatra mivoaka tao amin'ny ifirpa mangataka ny amoram-ponareo ao amin'ny fitondrana mba handray sy andinika ny tatitra sy ny fitaranana izay ataonay makasika ny fanafainganana ny nomination sy ny décision ho an'ny promotion izay voakasika izany ka mariana fa mpianatra nivoaka ny taona 2024 sy raiky amin'ny 2024 izay efa navita dossier eny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay efa taona maro izay ary ho an'ireo mpianatra nivoaka ny taona 2023 Marina fa ny mpianatra ifirpa nivoaka ny taona 2024 no nahazo décision farany ka mahatonga anay manao izao fitakina izao satria efa taona maro izahay tsy anasa sy tsy nisy recrutement nefa ny fananiana sy nandaniany fanjakana vola tamin'ny fampiofanana anay tsy afaka miasa amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina izy ireo antony efa nisy ny fifanarahana natao tamin'ny fanjakana rehefa niditra tamin'ny taona faharoa izy ireo raha ny fanazavana miroso amin'ny antso fanarana avokoa ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny ifirpa-manerana ny Madagasikara amin'ny tsy androany itsira ny fanazavana ka zany zay satria zay manomboka taona faharoa na hoe L2 dia efa soza engagement amin'ny fanjakana dia rehefa mandeha any amin'ny privé zahay dia tsy maintsy rehefa tonga ny poste dia tsy maintsy miala zany izahay dia hita amin'ny privé zany dia tsy raisiny izahay satria fa misy aminay zao atao mitaiza kely efa manambady sy ny sisa dia nefa zay tsy raisiny le privé dia tsy maintsy miandry an'izao efa misy any traitement fa hatramin'izao mbola tsy mivoaka le décision nefa ny ministera hafa efa mivoaka niaraka tamin'le poste budgétaire anay zany zay aloha mangataka surtout amin'ny syndicat sy ZFM sy ny APM mba hanampy anay amin'izao tolona izao fa mangataka zany zay mba ao anatin'izao andro raha sanatria moa zany tsy mivaly dia mitoy ny fitakina ataonay zay ao anatin'ny 6 province zany hoe Tananarivo, Tamatavy, Dego, Fianaratsoa, Toliara, Majunga manao an'izao hetsika izao daholo zay androany zay promotion telo 2020, 2021, 2022 itoetrany ny etsika fitakina raha toka manao be marenina atrandry ny fitondram-panjakana sy ny ministera mpiazy ireo iroso amin'ny fitokonana kosa izy ireo raha toka tsy vovany olana ho any fianarana vetivetsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity nahitana fiakarana teo amin'ny 4.5 nisan'ny mpifidy vaovao ny soratra anarana amin'izao fanavaozana indray ny lisitry ny mpifidy izao ho amin'ny distrika ny fianaratsoa tao anatin'ny 3 volana monja raha namarana izany vonjimaikany teo anivon'ny CED tamin'ity anio ity tsy tratra kosa ny famarana izany ho an'ny distrika ny Vohibato, Isandry ary Lalangina raha tokony nampahafantarana tamin'ity anio ity fanadihadiana entiny Kolo TV Fianarantsoa taoriana ny famarana vonjamaika ny lisitry ny mpifidy atato amin'ny distrika ny Fianarantsoa dia nahitana fitombona teo amin'ny 4.5 mahery izany hoe eo amin'ny 7.20 sy 4,000 eo ireo mpifidy vaovao izay nisoratra anarana atao amin'ireo firaisana fito izay mandrafitra ny distrika ny Fianarantsoa ity raha 3.20 sy 700 sy 4,000 sy rayetsy ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ny lisitry ny mpifidy izay nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nofaranana tamin'ny 20 Jolay 2024 dia tafakatra ao raika amin'ny 3,700 sy ray alina sy ray hetsy izany tamin'ity fa 9 ny volana febroary 2024 izay namaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy ho an'ny distrika ny Fianarantsoa izao araka amin'ny voalazan-dalàna moa zany dia androany faharoa 9 ny volana febroary ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy ato amin'ny distrika ny Fianarantsoa dia araka ny fitanatsotro voatrina teo iny moa zany
dia misy mpifidy 110 531 atao anatin'ny deklarationy zao fotoana zao. Zany hoe tamin'ny faharoapolo ny volana Jolay 2023 dia 106 463 ny mpifidy. Dia nisy mifidy vaovao 5200 ary mifidy ny sorona 1131. Dia izay no manome an'ilay 110 531 lay notenenina teo. Fa mba ahafahana manintsy azy dia fantatra fa averina indray eny anivon'ny fokontany izy io hatramin'ny 5 ny volana May ho avy izao. Dia ny tompon'ity programme ity moa zany miala veto dia halefa eny anivon'ny fokontany ity lisitra ity izay hojerevan'ny olom-pirenena izay mahafeno ny fepetra mampifidy. Dia amin'izay fotoana izay raha misy ny olona maty dia isotrotsika ihany, raha misy ny verso dia isotrotsika, raha misy ny fahadisoana sy penina ao anatiny ao dia ahintsika, dia raha misy ny olona mbola tsy tafiditra mijery izy ka tsy tafiditra ny anarany dia mbola azo raisina. Fa ny fanamarihana fotsiny izay karapanondro 5 ny volana febroary makany aloha ihany satria izay ny farany tamin'ny fandraisana an'ilay olona izay ihany no azontsika raisina. 210 ireo mpifidy vaovao ny soratra anarana ary 230 kosa ireo mpifidy ny sorona tamin'izao fantsiana sy famaranana vonjomaika ity lisitra ny mpifidy ity. Mbola eo ampamaranana ny fanasana kosa moa ireo CD eo anivon'ny distrika ny Vohibatso sy Lalangina ary Sandra raha tokony tamin'ity anio ity no namaranana izany lisitra vonjomaika izany ho an'ireo distrika telo ireo. Dia izay koa mamahana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mamevitra anao ary aorindreto dokam-barotra foy ireto. Efa miandranao amin'ny telma ny smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sady afaka lohanao tsikelikely mandritra ny enina na 5 na 12 volana mbola mahazo bonus 50 mégabits zao ianao miaraka amin'ny zara cadeau ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 10,400 ariary isan'andro. Tonga vaingana any amin'ny Telma Shop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tavegny indray ato amin'ny tapany faharoan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV mamegna ny araba tomboky lasy tomboky vavy aseka hatrany ianao anaraka ireo vaovao nisongadina amin'ity tapany faharoan'ny fampahalalam-baovao ity anoizy izany indray ary raikitra indray ny vente aux enchères na ny lavanty ao amin'ny ketrika.com ny zoma voalohan'ny volana marsa ho avy izao entana karazany telo no anomezana tolobidy mandritra io lavanty io ireo karazana entana ho hitanao anatin'izay lavanty izay ary no raninao anatin'ny ty fanadidina manaraka ity. Raikitra indray isika ity vente aux enchères na lavanty ao amin'ny ketrika.com ilay resaka amin'ny zoma voalohan'ny volana marsa ho avy izao indray isika no hifanao fotoana anatin'ny tranokala www.ketrika.com ary entana telo karazany be zao no anomezanareo tolobidy ao anatin'izany ity écouteur JBL vrai marque ity mianga 3,000 ariary ny tolobidysika mandritra io l'aventure toka 109,000 ariary ny tena vidina ao anatin'ny tranokala raha te hanome tolobidy amin'izy ity ianao dia manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny 10 ora sasany zany ny fotoana idiranao ao anatin'ny tranokala. Misy ihany koa ity micro-ondes tsara dia tsara ity marque Trust 20 litres izy ity
10 000 ariary monja ny tolobidy iangatsika raha 329 000 ariary no tena vidiny raha toka tsy ao anaty lavanty no ivitananao azy amin'ny 3 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora sasany indray no fotoana nomezanao tolobidy raha tia micro-ondes no safidinao. Ary farany ity matelas imprimé de place ity 10 000 ariary monja no iangatsika mandritra ny lavanty raha 140 000 ariary ny tena vidiny raha vidinao izy tsy ao anatin'ny lavanty. Manomboka amin'ny 20 ora sasany hatramin'ny 2 ora sasany indray no fotoana nomezanao tolobidy raha hoe ity matelas ity no tianao azo. Ankoatrany ao anatin'ny tranokala www.ketrika.com dia azonao arahana mivantana ao amin'ny RDG sy Top Radio 102.8 FM ihany koa ny fizotry ny lavanty amin'ny fotoana io. Efa maro ny olona nandray anjara nahazo tombony tamin'ny fandraisana anjara ny vente aux enchères izay nataon'ny ketrika.com ka manome fotoananao izay amin'ny zoma 1er mars ao anatin'ny tranokala www.ketrika.com. Izay mahakasika ny ambony tany zaza malagasy arany erisetra maro isan-karazany eny anivon'ireo sekoly. Miainga amin'ny ambaratonga voalohany io ny teo anivon'ny Maso Ivo Madagasikara androany. Erisetra ara-tsaina, ara-nofo sy ara-batana. Ireo amin'ny akabe no azo andikana izany ho ny mpikaroka iray manoloana io. Tsy misy na tsy niampy ny fanentanana mahakasika ny ady amin'ny erisetra. Indrindra ihany koa manodidina ny ady amin'ny fidorohana. Christian Dimy mitatra izay. Maro karazana ny erisetra izay mahazo ireo mpianatra miainga eny anivon'ny sekoly ambaratonga voalohany eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ho ny teo anivon'ny Maso Ivo Madagasikara androany. Mpianatra iray ao anatin'ny 10 eny anivon'ny sekoly araka izany no iaran'ny erisetra araka ny tarehimarika navoakan'ny UNESCO. Ankoatr'izay, tafakatra 700 kosa ny tany mpianatra mandray zava-mahadomelina raha ny atotanisa azo teo anivon'ny Centre de Cure Arwen. Tsy azo hitivirana araka izany fa ambony ny tany zaza malagasy iaran'ny erisetra sy midoroka zava-mahadomelina raha ny fanazavana. Maro ny karazana harcèlement scolaire hitantsika amin'izao. Misy ny harcèlement zany ara-tsaina, misy ihany koa nefa ny harcèlement ara-batana, misy ny harcèlement sexuel, indrindra moa zany ho an'ny vehivavy tanora moa zany no tena iaran'izany. Azon'ny fikitikitihana hety sy roa, fijerijerevana ny arabika fotsiny ohatra. Efa ao anatin'izay. Misy ihany koa ny amin'izao fotoana izao mahafetasika ny firongatry ny réseaux sociaux, misy zany ny harcèlement virtuel izay tena manahirana tokoa io amin'izao satria ny tanora ankehitriny dia efa eo avokoa daholo mampiasa an'izany na manao Facebook na mijery YouTube na ohatr'izany. Donc mampirongatra kokoa ny trangana harcèlement zany, zay zany dia efa ka anankiray. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny ady amin'ny erisetra sy ny ady amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ho hiatrany ny fanazavana. Satria raha nanay zao amin'ny mahafikamananay zay zao mbola mifavoriser kokoa foana ny prévention zany hoe ampahafantarana ny ankizy aloha le izy na ny mpiandraikitra rehetrarehetra zany na ny anivon'ny sekoly zany na ny ray aman-dreny toy izay efa tonga any amin'ilay fazena répression zany hoe le répression moa efa midoroka an'ilay zava-mahadomelina izy dia efara amin'ny zavatra ratsy hoe mety hiditra cure izy ohatra na mety sanatriny zany ary mety hiditra ny amponja satria fantatsika ihany fa voararana lalàna moa ny fidorohana zava-mahadomelina ka mba hisorohana an'izany rehetrarehetra zany mba tsy ho vesatra ho amin'ny fiarahamonina zany ireo tanora zanatsika ireo dia manano an'izay tetikasa izy mba hisorohana an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Totosa androany teny anosy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa fitaratra manodidina izay ady amin'ny erisetra sy ny fidorohana zava-mahadomelina eny anivon'ny sekoly izay. Tetikasa izay hiatra amin'ireo sekoly mahery ny 10 eto amin'ny faritan'Antananarivo sy ireo faritra maro samihafa. Tellement Madagascar no nandrobaka ny amboara au classe Pitasa Awards 2023 tamin'ireo niseratra amin'ny télécommunication eto Madagascar ny resaka hafainganam-pandeha ny internet mobile eto Madagascar no nazahoany tellement io fandresena io araka ny fanadidinana nataony orinasa tsy miankina Okla. Daniela Minorso no mitatitra izay. Tafiditra anatin'ireo firenena 10 voalohany amin'ny resaka hafainganam-pandeha internet mobile aty Afrika i Madagascar. Ary koa voalohany eto an-toerana oharina amin'ireo mpifaninana aminy misehatra amin'ny resaka télécommunication. Antony nahazoany amboara ho classe Speed Test Awards ho an'ny taona 2022 raha ny fanadihadiana nataon'ny orinasa Okla izay orinasa avy any ivelany ny taona 2022.
okla orinasa ataoko hoe indépendant ny tenenantsika anazy angamba mahaleo tena izay tsy eto atoerana fa any ivelany mihitsiny dia nanatanteraka izy ireo zany fanadiadiana mahakasika ny afainganam-pandehan'ny vitesse internet mobile eto Madagasikara. Dia tao anatin'izay no nahitana fa ny Telma no voalohany indrindra ao anatin'ny eto Madagasikara no voalohany indrindra eto Madagasikara amin'ny resaka afainganam-pandeha. Dia araka ny hitantsika tamin'ny sary teo moa izy zany, ao zany resaka hoe ny upload sy ny download raha oharina amin'ny mpifaninana hafa zany, oharina amin'ny mpisehatra ao anatin'ny télécommunication dia mbola resiny Telma lavitra izy ireo. Ka izay no antony nahazoan'ny Telma ny okla zany hoe izy io misy trophée moa zany fa mbola nalaina any Barcelone le trophée ka mbola tsy hitantsika eto izy izao. Tsy faninana amina firenena tsika fa ny teto firenena ny eto Madagasikara no nanaovana ny fitsapana zany ny tenenantsika anazy dia ny teto zany ny tsapaina teto dia vitesse ny Telma Orange sy Airtel. Manoloan'izany tsy norinasa ihany no mahasotombony amin'ity fahazonam-boary amin'ny afainganam-pandeha ny internet mobile ity fa ireo mpanjifa ihany koa ho ny tompony andraikitra eo anivon'ny Telma Madagasikara. Ny tombony mpanjifa ny Telma dia araka ny tenentsika teo ilay izy resaka connexion internet mobile dia ny dikan'izay ny tena tombo voalohany indrindra aloha zany ny afainganam-pandeha amin'ny zavadrehetra atao na ho an'ny orinasa na ho an'ny olon-tsotra ilay izy dia mitondra zavatsoa be satria raha ohatra ka hoe aka fichier ohatra tsika amin'ny alalan'ny internet dia malaky kokoa na hoe andefa fichier dia malaky kokoa. Ao ihany koa zany raha hoe olona tia milalao milalao jeu na ohatr'izay dia moramora kokoa anazy manao an'izay zavatra izay satria tsy misy ny temps de latence zany hoe le fitohanana kelikely reny tsy hoe tsy misy fa misy moa zany le izy fa ataontsika hoe tena oharina amin'ny mpifaninana amin'ny télécommunication sasany dia tsara kokoa ny Telma. Izay ivina mitohy ihany koa amin'izao fotoana ny fanaparian'ny Telma ny réseau 5G manerana ireo tanan-dehibe eto Madagasikara. Tetikasa izay nanomboka ny taona 2020 tanjona ny atonga ny Madagasikara ho isan'ny firenena manana kalitao tsara ary koa manana tolotra mora indrindra amin'ny tolotra internet manerana ny Afrika. Tsy ampy ny fitaovana entina mandroaka ireo fako eto Antananarivo renivohitra oharina amin'ny famokarana sy ny fitombon'ny fako. Antony mampivangongo azy ireo saika manerana ny renivohitra hoy eo anivon'ny SMA na ny société municipale d'assainissement Androany. Io ihany koa ny olana amin'ny fitantanana ireo fitaovana sy ny maha-olona eo anivon'ny rafitra tompony andraikitra izay tsy mety hitondrana fanatsarana hoy hatrany ny fanazavana fanadidina. Tsy ampy ny fitaovana entina mandroaka ny fako eto Antananarivo renivohitra mihoatra ny fitombon'ny fako avy amin'ny mponina hoy ny avy eo anivon'ny SMA na ny société municipale d'assainissement Androany. Olana ihany koa ny fitantanana ireo fitaovana sy ny tsy mbola fampiny ny fampahafantarana ny olona ny fahafahana misidika ny fako sy ny fanodinana azy. Mbola anatin'ny dinika amin'ny fampiarana ireo ao anatin'ilay tetikasa GESDAR na ny gestion des déchets solides à Antananarivo ny SMA sy ny ministère tompony andraikitra amin'izao fotoana. Ny olana setraina zay raha tsika misedra satria ny fako dia fakotsika eto Antananarivo dia ao anatin'ny ezaka famahana azy miasa ny SMA tsy mitsahatra ny miasa. Ny fikojakojana fitaovana dia tena antoka lehibe ahafahana mampitohy hatrany ny fandraofana an'ireo fako ireo. Ny famokarana fako tsy ataoko hoe famokarana ny fisian'ny fako eto amin'ny tanànantsika dia isan'andro miasa andro aman'alina ny SMA ao anatin'ny fanatanterahana an'izay. Ity projet GESDA ity dia manolotra ihany koa fomba fitantanana ny fako vaovao avy any an-tokantrano dia efa tokony singantsika ireo fako ireo mba hahafahantsika mampihena ny fako na dia mitombo ary nisantsika. Mampiditra ihany koa ireo fako azo averina ampiasaina na mampiasain'olo-kafa ilay izy na koa avadika mihitsy n'ireo zavatra ireo. Efa nisy ny fitaovana azo avy amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondrana Japony ao anatin'ity tetikasa ity saingy mbola ny ampahany ihany aloha no miasa treto raha ny fanazavana ihany.
Ny ministera andrano fanadiovana sy fidiovana dia fantarintsika rehetra fa misehatra ngeza be tokoa ao anatin'ny fanadiovana sy fidiovana. Ity atrikasa anankiray ity izay ao anatin'ny projet Gesta, izany hoe ny fanatsarana ny fitantanana ny fako eto amin'ny tanantananarivo dia anisan'ny zavatra iray ngeza be ahafahana mijery an'izany solution lavitrezaka ho an'ny tanantananarivo izany. Fantarintsika fa efa nisy ny fitaovana izay efa azo tao anatin'io projet io izay efa misy miasa amin'ny ampahany fa maromaro nefa tonga ao tsy mijanona hatreo anefa ilay projet fa misy ny fandaminana ankapobeny mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny fitondrana an'izany zavatra any raha miresabola eo koa ny amin'ny resaka olona izany hoe anatratrarina ny tanjon'ny ministera andrano fanadiovana sy fidiovana izay hoe Madagasikara madio amin'ny taona 2024. Misarika ambin'ny folo amin'izao fotoana ny fiara miasa amin'ny fandraofana fako eto Antananarivo renivohitra raha toka 30 no ilaina amin'izany isan'andro araka ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Tsy mbola mirindra ihany koa ny fitantanam-bola eo anivon'ny SMA izay rafitra tompon'andraikitra voalohany ka andrasana ny fandaminana rehetra mahakasika izany. Ho fanomezana fahafampoatrany ireo mpanjifa manampy saina misa telo vaovao ny Star Times, ny BFM TV, ny ST Movies ary ny ST Toons ankoatra izay lasa série misa telo araina ao ny Star Times manomboka izao ho an'ireo mpankafy ho avy ihany koa ny andiany tantara filipiana mitondra lohateny hoe Two Wives fanampanavana mikasika izay ary. Anisan'ny tantara-pitiavana tena kasika ny fonony rehetra mihitsy izy io satria dia ao anatina fampirafesana misy alahelo, misy ranomaso, misy fifaliana ao anatin'izy io indrindrindra moa fa ireo raim-pianakaviana sy ny vehivavy dia antenaina fa tena ankafiany io Two Wives io avokoa. Hanomboka ny 20 martsa izao izy io ao amin'ny Up TV amin'ny 7:07 alina. Manaraka izay araka ny etaeta fangatahany be sy ny maro dia itoy ny 17 martsa izao ny saison 4 ny Proverse moa dia ahitana ny Ricardo Dalisay ny groupe ny Vendetta mino fa tsy mahalala an'izany angamba raha mbola eto Madagasikara. Tantara anisan'ny tena be mpanaraka izy io ny 17 martsa izao araka izany no fotoana ao amin'ny Gasistar amin'ny 7 sasany ariva. Raha ny resaka mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray dia mahafaly anay ihany koa ny manolotra fa efa manomboka ny Pure Play Football League na ny Orange Pro League teo aloha moa izany. Misy ny lalao mivantana rahana ao amin'ny Gasistar isaky ny farany herinandro amin'ny roa tolakandro izany hoe ny sabotsy sy alahady ariva izany izy io. Ny PFL moa dia championnat de football malagasy de la première division. Manaraka izany ihany koa dia misy ny émission vaovao mahakasika ny football international ao amin'ny Gasistar hatrany izany ny isaky ny alarobia amin'ny 7 sasany alina. Ny mampiavaka azy io moa dia ireo lalao malaza maneran-tany izany hoe toa ny Champions League, Premier League, ny Serie A ireny no fakafakaina sy hofitinina ao anatin'ny émission natokana ho an'ny football io. Ny émission antsika moa dia mitondra ny anarana hoe Kozkitch. Manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny commune Toamasina suburbaine no mafisina indray ny fisiny Andrimaso Pokon'olona isaky ny fokontany mba ahafahana mifehy tanàna. Voalaza mantsy fa efa masay mandrahona ny tompony andraikitry ny fokontany ireo jiolahy raha ny tafamivantana tamin'ny hemorrhague sy ny hémophare tao amin'ny fokontany Ambodisaina Omaly. Erino Azafimanana, Kolo TV Toamasina. Mahamay ny aty amin'ny distrika ny Toamasina faharoa izay no azo lazana ny toedra raha makasika ny tsy fandriam-pahalemana ato amin'ny ity faritra ity. Manjaka tokana ireo olon-dratsy ka mahatonga ny fiarahamonina omandry andreranantsy ary hiara-ny fampitahorana hatramin'ireo tompony andraikitry ny fokontany. Nisy ny dinidinika mbola volana ny paikady ny rahana tamin'ny hemorrhague sy ny hémophare teto amin'ny fokontany Ambodisaina ka araikitra ny ankamoaka nanoloana ny ireto tompony andraikitry ny fandriam-pahalemana ireto. Ny tena problème ty zany ny fokontany manao ny zay ho vitany fa ny ampivoambony ao amin'ny fitandrona amin'ny filaminana ny tena olana zany hoe zany sy misy lanjany loatra zany le chef pokotany sy misy lanjany loatra koa zany na ny Andrimaso Pokon'olona na ny chef de carreau zany hanika lasa ino zany goragora zany ny fandraisana andraikitra zany. Zahay zany dia mangataka hoe mba tokony omena lanjany ny chef pokotany na ny chef de carreau ary rehefa mba misy rapolo ataon'ny chef de carreau na chef pokotany miaraka amin'ny Andrimaso Pokon'olona mba tokony jerevany tany filaminana akaiky zay zavatra zay.
zay zany tena fangatahana zany satria io zany miainga avy amin'ny fotony aty fosiny zany fandriampahalemana io raha sa matipaika sara zany le ty fotony hamafisiny mpitandro filaminana mora mafehny fandriampahalemana zany eo anivon'ny fokotany. Tena problème zany ny tanora zany vonina iambiny ihany fa le mpitandro filaminana miaraka manao rondy ny tena sy misy de lasa ny olona rasy ndraiky zany no menasy ny mpiambignaligna. Ny menasy moa zany de hoe anareo kaiky miambina anay aketo sanandro fa hitanareo zany misy fantatra ihany izy io fa zay problème araka ny président resan'ny président talohako teo efa tonga agny de mivoaka de lasa matahotra zany le manao tatitra. Le resaka tena manahirana zany eo amin'ny andro masobokon'olona satria ireo gendarme reo tonga aty aminay isanandro. Rehefa tonga aty aminay isanandro zany de manao rondy zany izahay no mitaritra. Ny atro izy zany hoe aty amintsika le izy ka iza no tokony hitarika hoe aminao ianao ve afaka mitarika eno de rehefa avy eo ny atso an'le vice président ny Andromaso indray zany hoe ohatran'izao le izy vice président fa ho avy aty le gendarme de tsika mitarika ka ahoana mpandaminatsika roa lahany izy de hoe alao ianao zany mitarika manomboka amin'ny 4 tamin'ny 4 ariva zany de mandrapatonga ny amin'ny 5 fa izandray amin'ny 5 mandraparan'ny andro de nandeha tsara zany le izy andritra ny taona raika mahery tena tsisy ninina misy tamin'ny fokotany io fa nisy gendarme anankitelo ny antso président de tonga teo zahay de hoe reto le Andromaso zany mitarika anareo rehefa niteny zany zay hoe zay zany nitari-dalana anareo manoro anareo an'le coin rehetra lasinareo moa de tsisy ilaina anareo de tsy mety an'izy zany fa ahoana moa le fiaraha-miasa atsika tsy anareo no mibaika anao fa lasinareo mody avy eo nefa le izy tsy nandeha izahay fa ny andriandry de inona anao ataondry zareo manakana an'le tikitika le moto le posy de le manotra fantatrareo ngamba zay manotra zay tokony annoncena mihitsy zany minany manjery avoaka ny lehibe ny polisy na ny lehibe ny miaramila ny hoe ferana ohatra hoe amin'ny folany fivezivezena amin'ny alina zay aloha zany tena mombo satria raha vao fantatry ny olona tsy azo vezivezena amin'ny alina amin'ity faritra ty sy faritra ry de tsy andeha agny mihitsy izy dikan'izany raha mbola misy olo minima andeha alina agny de efa mazava be zany raha zay faharoa izay androm-pasom-pokon'olona moa de miambignaligna hatrany fa ny fangatahana zany raha mba tonga reo gendarme reo na polisy na mixte aza zany satria zay mahazo efatra isaka ariva nomboka tamin'ny janvier igny zany fa ny tokony tena izy zany raha tonga eo le efatra io de mizara zany amin'le groupen'le androm-pasom-pokon'olona sy le mpiambignaligna samy manarakaraka zany satria raha ohatra ka mitamba be agny zareo le fokon'olona ato nefa tsy manana arme zany ohatra hoe arme blanche satria resaka hoe boiron na ohatra be barbelé mitanany any anefa ny re mitarima arme tonga de dangereux le malaso ka raha ohatra hoe raha misy raika raha misy gendarme raika zany isaka groupement le mpiambignaligna ka miaraka akeo de mora zany nanamborona le olon-dratsy satria le olon-dratsy raha ohatra hoe aminay le mpiambignaligna fogna samborinao zay de mamaly izy ary izy menasy nefa tsy afaka taony izy arma aminazy zay tsy nazo lalagna vono izy ary sarotra zany ka raha mba misy force raika miaraka aminay ka trakatrakana de tira laira taza mihetsika anao de sûr fa tavela izy de mora nefa fametany no avaozina ry no amafisina ny fifanomezan-tanana eo amin'ny tompony andraikitra ny fokotany sy ny emoreg ary ny emofar mba hikaroam-baolana vokatra azo tsapahitànana no andrasana aorian'izao famolavolana paikady izao manoloana ny tranga tsy fandrimpahalemana zay niseho tato anatin'ny quartier vitsivitsy ato anatin'ny commune suburbaine district ny Tomasina faharoa de tao amin'ny tanambao Fevrier Tsarakofafa Betainomby Tsaronenana dia ny vory ny emo farany Tomasina sy ny emoreg ny atsinanana nandinika ny ametrahana paikady vaovao isoroana aloha voalohany indrindra zany nizay tsy fandrimpahalemana zay ary anaovana aza lambo andray olon-dratsy androany moa zany dia anidina ifotony ny membre ny emoreg zay ahitana ny ao amin'ny tafika malagasy ny gendarmerie pirenena ny police pirenena tonga teto zany niaraka tamin'ireo chef fokotany ny chef de carreau ny tady vahaolana nametrahana an'izay paikady vaovao zay isoroana ny tsy fandrimpahalemana ary eto moa zany zay ato amin'ny emo eraika zany dia
manatena zany efa nanetana andreo vahoaka mba misy ny fiaramiasa mavitrika satria ny asa amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany dia iarana amin'ny salahy ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka mba hametrahana ny tantandalana sy isoroana koa ny asa ratsy. Manomboka androany zany dia efa misy zay hetsika zay zay ataon'ny mpitandro ny filaminana ny FDS zany ny tafika malagasy ny polisy pirenena ary ny gendarmerie pirenena izay ny antony fidinana ifotony androany. Andrasan'ny be sy ny maro ny vokatra izao hetsika izao ho any ety amin'ny tapany atsimon'ny tanàna ny Tomasina faharoa indrindrandrindra atao anatin'izao vanim-potoana mahamaivay amin'ny lafiny ara-pahasahiranana izao. Mitohatra ny tranga mampivarahontsana ao amin'ny distrikany Brickaville mahakasika ny fisian'ilay biby tsy fantatra. Mandripaka ny biby fiompy. Lehilahy iray no voarangitra ity biby ity ny androny afaka malina nandritra ny fotoana nodiny avy any Antsaha. Endrika biby hafa mihitsy no hitan'ity lehilahy ity. Raha ny fitantarany fanadihadiana. Mia manjavozavo ny toedrarà mahakasika ny fisian'ilay biby tsy fantatra ao anatin'ny distrikany Brickaville. Tao anatin'ny 2 andro misesy mantsy dia omby 2 no maty n'ilay biby. Ny iray tao amin'ny fokotany Tanandava 1 ny andro ny afaka omaly talata fa 17 ny volana febroary. Ny iray faharoa kosa tao amin'ny fokotany Ambohimagnarivo ny andro ny omaly alarobia fa 17 ny volana febroary. Ary ity lehilahy iray ity no voalaza fa voarangotra teo amin'ny tongony ny andro ny afaka omaly tokony tamin'ny 4 tolakandro. Raha iny avy any Antsaha iny ny tena no narahan'ilay biby avy ao aoriana. Tsy nahatsiaro tena no ny afarany ity lehilahy ity rehefa tonga tao an-trano na dia kely monja aza ny dia andrangotra ilay biby tsy fantatra ka nentina avy hatrany teny amin'ny tompo-pahasalamana. Karaha pozina zaza zany le pozina lokany dia avy tany zany izy toerana mangina dia zaza ny mandeha tsy mitoditodika zany zany ko za mandeha dia avy takany tonga dia azo ny akanjoko avy tato dia zaza nitodika karaha ny zanako tsy pozin'olo tonga dia nahirako antsy dia izy voafirako igny dia nilefa izy karaha ny dia mitsirigo karaha ny izy nitsirigo hitako amin'ny tony zany dia tonga dia pozina olona fa tsy tobiny rambo masony tonga dia tsy hita zany le masony akao fa tonga dia orogna ananjy ny tegna hitako nazava tsara be tonga dia karaha pozina orogna olo io fa izy mangarangarana be le orogna ananjy. Alavany zao eo amin'ny 1 metre karaha ny alavany izy tafajangana fa raha vao izy zany nilefanay tonga dia izy mandeha amizay tonga dia ravindravi tsy mihetsika iva dia malady tegna malady ndraiky le izy tsy fosa hitako zany tonga dia forme olona zany izy biby olona zany koa mbola tsara no hitako vatagna fa izy tonga dia fahitako anazy dia biby olona sila no fahitako anazy dia izy amizay voafirako igny izy zegny izy vo tonga dia magnano karaha forme kova amizay poziny araka izy voafira igny dia zana dia zanako izy dia nitanazy za mbola nihita za hihetsika dia lasany izy dia za koa nitaony rainko niko raha mbola agnatiko anazy dia nilefa koa zao da raha zany nainky fogna zany mbola mangorovoro dia za raika feny fotoka avy tagny naandro nainky nandro agnaty rano dia avy nandro amizegny dia za avy nandro igny zegny amty amizegny vao nagnadary amizegny izy tonga dia mirandrarandra miakatra ohatrany nisy poizina sila zany le vanjakony laha hoe nifiny tsy fantako aloha navoany tekato fa tsy fantako laha vanjakony laha hoe nifiny zegny zany atreto aloha ny atako ananjy. Letra avy teo za hoe tsy tsaroko koza izy niendriky tandragno tamin'ny etako dia tsy tsaroko letra avy teo tsy lasan'olona nay fa za tsy natsaro tegna siroma maroiny farine siroma vao natsarovako tegna keo tsy haiko laha safotra za fa za le olona nitondra anazy zany fa tsisy kadety. Biby hafa mihitsy ity voalaza farany ity raha oharina tamin'ireo fanazavana mahakasika ireo tranga maro teo aloha mitebiteby andro manalina ny mponina indrindra ireo monina any ambanivohitra manoloana ireo tranga mia misafotofoto izao. Andro tsy lava loatra koa ny vahoaka anatin'ny distriktany Brickaville ny amin'izao fotoana izao satria efa nanomboka tamin'ny fiafarany taona 324 hatraty amin'ity fiandohan'ny taona 424 tia dia misy esilany saikisaiky ombo no hitatsika vao omaly fotsiny zao dia tany amin'ny fokotany Tanandava 1 anatin'ny commune ambonivohitrany Brickaville dia vatanombo lehibe efa 20 taona no novonion'le biby tamin'ny alalana rangotra teo amin'ny kibony ka nampivoraka ny fitaova rehetra tao anatin'le omby maty teo no eo le omby satria mafy loatra le ratra nahazo azy.
amin'izao fotoana zao kosa dia efa manomboka miditra amina vatan'olona satria omaly arivariva tokony tamin'ny efatra tolakandro dia nisy an'ity rangahy eo akaiko tia no atakeny io biby io avy ao arina dia akory ny agagana satria atreto ny fanambarana zay voaraitsika miaraka amin'ireo teknisiana spesialista no entin'ny fitondram-panjakana anampy atsika amin'ny fikarohanan'io biby io dia voalaza fa karazana fosa ngeza be no filaza fa hoe io ny biby masika miataky ny omby faraka ny fanambarana ty ray aman-dreny ity dia tsy endrika na fosa akory le izy fa endrika na biby mbola tsy fantatra izay miendrika lohan'olona ny lohany somary marandranitra kely ny sofiny ary manana paty anankiefatra izy fa mitsangana izy manoloana ny olona ka noho izany efa azotsika lazaina hoe voafaritra na lokalize ny toerana ahitana ny faritra tena ahitana anazy matetika amin'izao dia manao antsoavo amin'ny fitandroan'ny filaminana indrindra fa ny tompon'andraikitra ara-panjakana zay voakasika rehetrarehetra satria ananatsika ny fitaovana ananatsika ny miaramila dia tokony amin'ny alalana savahao aloha no tokony atao eto na dia nandefa nireo technicien spécialiste amin'ny alalany hoe capturage da ho fanamborana velona raha ny olona azotsika lazaina hoe biby manan-tsaina izy io ka sarotra mihitsy ny ahitana anazy ho fotsiny amin'izao fa ny angaviana dia tena ny fandefasana mpitandro filaminana maro anisa dia anao ny fisavana ny faritra zay tena ahitana an'io mba ahitana résultat ary ahafana mamantatra koa hoe biby inona marina izy io atreto miamitombo arakaraka ny isan'ny trangy amin'seho saika isan'andro ihany koa ny tahotra sy ny tebotebo an'ireo mponina any an-toerana tranga izay everina fa isy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo ny fiariana eny ambanivohitra raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ahitam-bokatra azo tsapaitanana avy amin'ny tompona andraikitra ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray dia nivadika korotana ny maraina teo ny fahatongavan'ireo fanampiana tao abanc de Gaza nanambaran'ireo manam-pahefana manodidina ny fitopolo ireo namony ainy ary anjatony naratra vokatry ny tifitra nataony israeliana nararotiny israeliana ny anohanan'ireo gazaoui hoetrany fanehoan-kevitra dia izay koa mamarina ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ny ity alina ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amamy fotoananao ary ho amin'ny rapitso indray veloma tsopoko Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.